Efapolo kilometatra eo eo no mampisaraka ny Akadin'Ondry Sakay amin'ny commune ambanivohitra Mahavelona, Soavinandriana Itasy. Tafiditra ao anatin'ny faritra antsoina hoe Sakay izy io, faritra anisan'ny mpamokatra fambolena an-tanety. Vary an-tanety no tena misongadina amin'ireo, fa ny lalana no tena anisan'ny mampikaikaika ny olona any. Volana Desambra nakana zao sary zao, maina amin'ny filazan'izao, maina zao. Desambra tamin'ny taona lasa 2022 iny. Adiny ray sasany nanaovan'ny moto an'io lalana io amin'izao lalana maina zao. Avy eo Akadin'Ondry Sakay makao Mahavelona. Fa rehefa avy ny orana dia adiny 4 no andehanan'ny 4x4 eo, na adiny 3 farafahaingana. Anisan'ny andalovana ny hoe secteur 1, secteur 2 anaratanany ireo, ankoatrany hoe Antandrokomby, Vohimarina. Io secteur 1 secteur 2 dia misy anarana hoe Pochara, izay lasa misy very anarana hoe Amboasary. Pochara ohatran'ny Pochara aty Antananarivo. Ny lalana dia miteteten'io tendrombohitra io, dia Vohisay ilay komanigna. Misy lalana efa maty tanteraka, efa tsy aletsony mihitsy fa dia moto sisa no afaka mandeha. Anisan'ny manana la mairie na tranon'ny commune tsara eto Madagasikara i Mahavelona. Ary ohatran'ny faritra rehetra aty afovoantany dia ahitana zavatra ilaina andavanandro, ilaina fiainana andavanandro ny ao an-tsenany ao. Zomany tsena, sendrandro tsena raha teo koa moa nandalovana tao. Ary ny akabeazany zavatra amidy ao dia ny vokatry ny fambolena, ny mikasika ny fambolena, ny masomboly. Misongadina ny vary, misongadina hatrany hatrany ny vary. Eo ihany koa ny zava-pihinana isan-tsokajiny, fahita amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra, eran'ny tsenana ambanivohitra rehetra eran'ny Madagasikara. Mampiavaka azy ny ketapotsy, fahita amin'ny faritra Itasy, Vakinakaratra, Analamanga, eny hatrany amin'ny faritra Bongolava, izany antsoina hoe ketapotsy izany. Inona izany ho ianao? Ho an'izay tsy mipetraka amin'ireo faritra ireo dia mangahazo ny ketapotsy, karazana bononoka famboarana manokana mba hanana endrika fromage kely. Tsy lasa danja amin'izany ihany koa ny loko manintona maso, fahita amin'ny ambanivohitra rehetrarehetra io, na aty afovoantany na any an'endrana, ny loko ny fitafiana izay amidy eny an-tsena. Ny toaka gasy hita ao Mahavelona, ny toaka gasy amin'ny vidiny 500 ariary ny consomme maray miaraka amin'ny tsaky, hena baolina, ny atikena, ny paty, ny lasary. Na ny fahitanao an'izao fotsiny aza dia mampitelin-drora. Fa ny tena tiako hisarihana saintsika mpijery dia izao jiro izao. Mampiavaka ny Mahavelona ny jiro 420 ora, amin'ny 420 ora noho ny fisian'ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana antsoina hoe Africa Green Tech. Tsisy délestage ao Mahavelona, tsy mahafantatra an'izany ny olona ao. Izy irery no anisan'ireo commune tsy mahalala zany délestage zany. 300 isan'ny panneau solaire mamelona an'io Africa Green Tech ao Mahavelona io. Ka sainy hitarina izy io raha tsy diso totry efa misy any Mahasolo any amin'ny faritra Bongolava any. Ohatrany efa nahita an'izay misy fepetra maromaro moa no anton'izay safidy izay. Tsy tapaka 420 ora amin'ny 420 ora ary 7 andro amin'ny 7 andro ny jiro ao. Zay fa dia hoentiko any amin'ny toerana hafa indray nareo manaraka. Mirary soa.